Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Dia mbola ankafaliana indray no tsy dia ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana ny tokantranontsika manatra ny arava tompoko dia manasa antsika indray anjohatra amin'ny farany fandaharana. Ho any androany dia ny fitiliana mialoha ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza na ny col de l'utérus izay no aloha hevitra hoentina amintsika ohatrohatry ny ahoana izay fomba fitiliana mialoha izay, inona ny vokatsoa azo raha toa ka vitantsika izay fitiliana mialoha izay. Marihana hatrany moa fa ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza no anisan'ireo homamiada na afaka sorohana mialoha amin'ny alalan'ny fomba samihafa, ny fanaovam-bakisiny, eo ihany koa ny fanaovana fitiliana samihafa izay samy efa misy eto Madagasikara. Dia manodidina an'izay ny resantsika amin'ity androany ity dia anasana antsika anjoin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Miororo avy hatrany ny marary sy ny fianakaviany vao maheno fa mety homamiadana na efa voamarina mihitsy fa homamiadana no mahazo azy na ny olona akaiky azy. Tombony amin'ny homamiadana sasany nefa ny fahafahana misoroka azy mialoha. Anisan'ireo homamiadana afaka tiliana sy sorohana mialoha ny homamiadana ny vozon'ny tranonjaza. Dia resantsika androany zany ny fitiliana mialoha na ny atao hoe dépistage ny homamiadan'ny vozon'ny tranondranaka. Ny nahitana ny isan-jato no mampiakatra an'izany moa zany dia misy ny données omeny ireo fikarohana eto Madagasikara ho ataon'ireo spécialiste. Dia indrindra koa moa zany misy anomen'ireo international ny ao anatin'ny atao hoe Global Can izay nivoaka tamin'ny 2022. Ny tamin'izao faran'izao moa zany 2024 efa nivoaka amin'ny juillet 2026. Ka ireo dia mampilaza tokoa an'izay fiakarany sy ny fahabetsahany homamiadan'ny vozon'ny tranondranaka. Azo avy amin'ny otrika aretina antsoina hoe papillomavirus izay efa noentina tamintsika tamin'ny fandaharana tany aloha tany ity homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza ity. Inona tokoa ary moa zany ny atao hoe homamiadan'ny vozon'ny tranondranaka? Misy homamiadana izay maniry eo amin'ny vozon'ny tranondranaka izay ny ankabeazany dia misy ifandraisany amin'ny ilay virus atao hoe papillomavirus na HPV. Misy ifandraisana akaiky zany ireo ny homamiadana sy io virus io, ka raha ny fanadihadiana dia any amin'ny 5 isanjaton'ny homamiadan'ny vozon'ny tranondranaka dia miaraka amin'io virus ny papillomavirus io. Tsy ho tratry ny homamiadana io ny vehivavy raha toa ka voaharo dia ny mbola ankizy vavy. Raha ohatra zany ka tiliana mialoha io virus io, arovana mialoha ny tovovavy na ny lehilahy moa tsy maninona koa. Fa amin'izao moa zany dia isorana fitondram-panjakana izay efa nanao ny campagne fanaovana ny vaksiny hiarovana amin'io papillomavirus io. Ka noho izany zany dia manentana atsika ny ray voalohany zany zao dia manentana atsika tovovavy rehetra rehefa manao an'iny campagne ny fanaovana ny vaksiny ny papillomavirus iny ny fanjakana dia hiezaka tsika rehetra handray anjara hiaro ny vatantsika, hiaro ny manodidina atsika.
mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ranofo io tsimikaretina papioma virus io ary samy afaka mitondra azy na ny lahy na ny vavy. Io virus io dia mifindra avy amin'ny alalan'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy. Zany hoe afaka mitondra virus io zany ny vehivavy, dia afaka mitondra virus koa ny lehilahy. Raha afaka mandovola moa ny lehilahy, misy an'io vaccine io ny toerana sasany eto Madagasikara. Azo amin'ny fotoana voalohany anaovana firaisana ranofo io virus io, mety hatohitra azy ny vatana nefa mety hisy tafajanona ihany koa ka miteraka fery mitarika ho mamiadana. Matetika moa zany ny fanentananay dokotera moa dia alohany vao hisy rapport sexuel na fiarahana amin'olona ny tovovavy anankiray dia entanina hanao an'ilay vaccine. Ny antony dia raha ny atotanisa zany dia le ohatra zao moa zany le virus moa zany dia azo amin'ny taona voalohany anaovan'ny tovovavy ny rapport sexuel. Dia rehefa avy eo le virus ao anatin'ny vatany ary indraindray resin'ny vatany, ny vitsivitsy ihany sisa no mety tafajanona elao. Ary ireny vitsivitsy tafajanona elao iny ny tena mapakatra an'ilay lésion kely na hoe lésion eo amin'ny vozon'ny tranonjanaka zay ahafahana tilina mialoha ihany koa. Mbola tsy voanao mamiada izy amin'iny fa mbola iny le atao hoe état pré-cancéreux. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Io fiovana tsy ara-dalàna amin'ny sela izay mivoatra ho mamiadana io no mila tiliana mialoha. Dia eo indray zany zao lay fepetra ray faharoa taorian'ilay hoe manentana antsika hanao an'ilay vaccine indrindrindra ny tovovavy alohan'ny firaisana ranofo. Nefa na dia atiarinana ary tsy voany akoho no manao vaccine fa manentana antsika aorian'ilay vaccine. Dia ny faharoa indray zany zao dia le mitily ny faharoa ilay lésion pré-cancéreuse. Rehefa ao anatintsika manko zany le virus zany dia lasa izy indray zany zao no mamadika an'ilay sela kely ao anatin'ny vozon'ny tranonjanaka ho lasa miova. Dia misy tady maromaro arahany moa zany fa azo tilina koa zany iny fiovan'ilay cellule iny. Iny indray zany ilay atao hoe dépistage manao frottis cervico-vaginal. Faharoa zany zao dia le resaka indray zany tsika zany ilay frottis cervico-vaginal. Iny dia efa manao an'iny daholo koa ny ireo tobim-pahasalamana lehibe, anisan'izany ny eto amintsika. Tokony hoe efa lasa fahazarana ny fanatonana mpitsabo na ny gynécologue rehefa manomboka eo amin'ny 5-30 taona ny mihoatra. Na dia tsy misy mampanahy aza ny fahasalamana ara-pananahana. Dia manentana antsika indray zany zao itsika tovovavy rehetra rehefa mihoatra ny 5-30 taona, misy moa ny sasany 30 taona dia efa mijery, dia rehefa manatona an'ilay atao hoe gynécologie na mety koa ohatra na manatona ny médecine généraliste. Itsika dokotera zany dia anentana ny vehivavy hanao an'ilay frottis cervico-vaginal idépiste itsiriana mialoha ilay lésion pré-cancéreuse.
afaka tsaboina sady mora kokoa ny fitsaboana raha tsy mbola tonga eo amin'ny dingana mahomamiada anazy ilay fery. Zay rehefa vita zany zay le analyse zay misy an'izay daholo zany zao efa miezaka manao an'izany zao le tobim-pahasalamana maro. De rehefa mahita amin'iny lésion indray zany ny dokotera dia efa azo tsaboina mialoha indray zany mbola tsy tonga any amin'ilay homamiadana lay hoe cancer fa mbola aty amin'ny atao hoe lésion précancéreuse. Iny moa zany misy karazany maromaro moa zany ohatrany hoe manona ny dokotera hoe lésion bas grade, misy ndraiky koa ny haut grade fa anjaran'le dokotera no mandray andraikitra amin'ny zavatra tokony atao. De amin'iny zany zao raha vao tratra mialoha eo indray zany lay vehivavy, lay tovovavy na lay vehivavy dia efa misy fitsaboana azo atao. Azontsika tantaraina zany ohatra hoe efa indraindray zany tifirin'ny dokotera amin'ny lazera lay fery kely eo amin'ilay col. Mety ohatra hoe dorina amin'ny bistouri, mety ohatra hoe misy fanafody zay ho ataon'ny dokotera. De raha ohatra indray zany ka ohatrany hoe efa ny amin'ny efa mivoaboatra ny le lésion de azon'ny dokotera koa lay mbola manao le conisation. Zany hoe manko ny homamiadana raha vao ohatra zany hoe ka vao hita meloa ka esorina meloa dia afaka tsy miparitaka eran'ny vatana. Sarotra kokoa mantsy ny fitsaboana raha efa lasa homamiada ny vozon'ny tranon-jaza ilay tranga. Mafisina amintsika hatrany araka izany fa tsy tokony hampisalasala ny fanaovana fitiliana mialoha ny homamiada ny vozon'ny tranon-jaza. Eo ny fanaovana fitiliana antsoina hoe frottis cervico-vaginal. Fa raha isika zany zao no tara teo amin'ny col izy de mitatra izy makeo amin'ny tranonjanaka de mitatra izy makeo amin'ny manodidina ny azy ny vesy, ny lalan'ny fikakazana, mitatra makany amin'ny foie de iny lefa sarotra. Ka zay ny anentanana antsika hoe tokony vao aty amin'ny manao hoe lésion précancéreuse zany ka raha ny vahoaka rehetra no mandeha mba mitilitily ny vatana indrindrandrindra araka le tegna teo hoe misy hoany atao hoe manomboka eny amin'ny 30 taona fa na aty amin'ny 30 taona de efa mijery ohatra zao zany fomba fanomboana aloha dia mijery an'ilay manao le analyse n'ilay le frottis cervico-vaginal de raha ohatra ka normal de arabaso isika averina indray zay averina fandroany amin'iny taona iny ihany. Ka raha mbola normal de zay ny tena ho ataontsika de averina indray afaka 3 taona de afaka 5 taona. Ka raha sanatria zany ka misy lésion araka tentsika teo hoe lésion précancéreuse de efa afaka mitsabo sady isika. Afaka atao eny amin'ny tobim-pahasalamana samihafa ny frottis cervico-vaginal. Araka le resantsika teo moa zany dia lay fanaovana le frottis cervico-vaginal de azo atao na ety amin'ny tobim-pahasalamana na eo amin'le dokotera mianatra manokana fanaovana an'izany. Misy ihany koa ny eny amin'ny rasazy ary misy ihany koa eny amin'ny laboratoire zay ka manentana antsika iara-miasa amin'ireo olo ireo, iara-miasa amin'ny gynécologue, miara-miasa amin'ny médecin généraliste manentana antsika vahoaka samy hitsinjo ny fahasalamana fa azo sorohana mialoha lay ny cancer ny vozon'ny tranondranaka. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.
eo ihany koa ny fanaovana vaksiny fanefitra amin'ny papillomavirus. toraka zany ihany koa mety manontany ngamitsika hoe ory dokotera raha ohatra moa zany ka efa navita vaksiny ve mbola tokony manao an'ilay dépistage an'ilay frottis cervico-vaginal. Eny tompoko, ny vaksiny zany a dia natao ho atsika mba hiarovana aloha, anisany miaro ny akabeazana iny a amin'ilay mba tsy ho tonga any amin'ilay stady rehefa sanatrika mahazo an'ilay papillomavirus tsika. Zany akory tsy midika fa hoe mety tsy ho lasa an'ilay cancer fa mampiena ny fivadiany zany iny zany zay. Afaka tiliana na ny vehivavy mitondra voka azy. Mety manontany koa tsika hoe raha ohatra moa zany ka vehivavy be voka ve azo anaovana dépistage, de eny tompoko indrindra amin'ilay vehivavy eo amin'ny 2 volana voalohany mabe voka zany de azo atao tsara. Miantitra ve azo atao dépistage amin'ny ankapobeny moa zany de eo amin'ny araka tenitsika teo hoe 3 taona ka hatramin'ny 15 taona ny fanentanana ho antsika ireo vehivavy reo zany de tsara manao an'ilay dépistage. Fa rehefa mihoatra amin'ilay 15 taona koa de mbola tsy manino, satria indraindray andray koa vao miatra voan'ilay anitsika raha ohatra ny fahazonany le virus moa zany eo ny atao hoe rapport sexuel. Misy ihany koa moa eny amin'ny hoe mandro eny amin'ny piscine, fa zany moa zany ny risque kely fa ny rapport sexuel ny fiarahana amin'ny olona zany no tena azahoana azy betsaka. Ka de manentana antsika hatrany zany fa azo soroana tokoa ny omba miadany vozon'ny tranonjanaka ary tsy mandany vola ny fisorohana noho ny fitsaboana aty aoriana. Misy hatrany ny fitiliana atao sy ny fanaraha-maso ho an'ny olona efa voamarina fa voany ho mamiada ny vozon'ny tranonjazy. Mila mailo ihany koa ireo manana fianakaviana efa voa. Le dépistage zany ohatrany hoe voalohany zany aloha manao zay tsy avoazan'le virus aloha iny le vaksiny moa ny ataontsika. De rehefa tratra ndray zany tsika de na efa nanao vaksiny na mbola tsy voan'le virus na efa voan'le virus de manao an'ilay dépistage. Le dépistage le fijerevana an'le vozon'ny tranonjanaka. De iny le araka ndegny teo hoe raha ohatra zany ka négatif de le hoe manao indroa ao anatin'ny ray taona amin'le taona voalohany iny aloha de manao indroa. Rehefa ohatra ka négatif de afaka 3 taona. De raha ohatra ka négatif de isaky ny 5 taona. Fa nefa rehefa ohatra ndray zany ka hoe misy fepetra hafa ndray koa ty aloha ohatra hoe ao amin'ny fianakaviana efa maro ny voan'ny cancer mamiadan'ny vozon'ny tranonjanaka na hoe ny canceran'ny col na hoe ny canceran'ny aretina hafa dia reny zany de atao matetitetika ny fitiliana azy. Ny antony moa ny any ivelany moa zany de efa misy ny analyse na gène ny olona fa eto Madagasikara moa mbola sarotra moa zany de fa ny antsika ohatran'ny hoe fanontaniana moa tena atao betsaka aloha hoe efa misy voany miana ve ny fianakaviana. Fa amin'ireny olona efa misy fianakaviana vo reny zany de miakaikikaiky kokoa lay dépistage. Raha izay fanazavana ny ny mpitsabo izay dia ahafahana misoroka tranga maro. Eo ohatra ny fahasarotana amin'ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Eo ihany koa ny mety fandaniana betsaka ara-bola raha toa ka mahavatra manao an'izay fitiliana mialoha sy fisorohana samihafa izay isika vehivavy moa zany. De zay no mamarina ny fiarahantsika ho an'ity androany ity de antenainay hatrany fa voaraintsika reny fampahafantarany reny torolala
fahafahana omen'ny mpisabo atao anatin'ny fandaharana ireny fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny tsy fisalasalantsika manatona mpitsabo, manatona toeram-pitsaboana rehefa misy mampiahiahy amin'ny vatantsika ao. Dia mifarany eto ny fiarahantsika mametraka ny veloma ao amin'ny herinany toy izao indray. Veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.